Lanto Anao izay? Ahoana amin'izay ilay izy efa niteny ianao fa voamoana voalohany antsika androany dia tsy maintsy izay ny teny lazaiko aminao voalohany. Way, tena adinoko marina. Re, fa inona raha mampiasa ny lohanao e? Izany rehefa eny e, tafaresaka mihitsy sasany eny tomaly dia nirona be tamin'ny resaka filazanana tamin'ny fahazazako ny resaka raha vao nanoatra n'ity akanjo ity aho. Tena tsara tokoa aloha ity izy. Marina? Mahay manjaitra iny eny toy iny ary tsy nisy nampidiran resaka hafa mihitsy. Tena tsy miditra amin'ny sainao mihitsy kosa rangaly izy ary tsara ery koa ange no mila mahalala an'izany e. Fa ianao koa? Eny ary ataoko loha laharana mila ny tanan'izany eny tora riva. Eny ray ary fa ndao aloha hiala amin'ity toeran'ity amin'izay tsika. Fa misy inona ary Lanto ny tomatotra kely ery ianao miresaka amiko. Tsy zandry ny eny to fa mba tia mitany ny toerana any avianareo hatramin'izay mantsy ohatrany tsy mbola nolazainao azy zaniko. Tena efa lehibe tokoa ianao ry Lanto ka tsy omena sy. Efa 7 taona be izao. Eno efa 7 taona. Voalohany ary ny tsahatsy resy ny fiavian'ireo ray sy reninao. Ary neny toka. Ay tokoa moa. Nefa tokony ho fantatrao avy hatrany ilay hoe zasy reninao mpiravavy mihitsy e. Eny fa le fanasongadinanao any dada sy neny nge no mampimeha teo e. Dia inona no nahatonga anareo hiala tany Antsatsiresy? Niasa teto Antananarivo zasy Rasendra reninao. Rainao koa niasa teto. Nanjaitra toanao koa zany mama? Ie, nandrainao koa aza nge nanjaitra e. Fa tamin'ireny orinasy ireny izay niasa tamin'izany fotoana izany. Fa lavitra be ve izany Antsatsiresy zany neny to? Lavidavitra tokoa aloha e. Iny amin'ny lalana makany Emeritsy Tosika iny dia misy sapanana izay rehefa tonga eo. Dia mitoraka Metsinanana. 10 kilometatra miala avy eo vao mahita sapanan-dalana iray izay menatsimo Atsinanana. Dia misy plaky manondro eo hoe Antsatsiresy. Lalana eo amin'ny 12 kilometatra eo. Lalan-tany izy io fa tsy dia ratsy loatra aloha e. Ohatra ny tiako andehanana izany toerana rehetra lazainao zaniko. Ie, tsara aloha neny e. Sady mbola feno zava-maniry voajanahary be dia be raha tsy efa sombain'ny olona. Ary efa 5 taona izay neny to tsy tany? Mbola tsy niteraka anao kory Rasendra ny ala tany izay. Way, kay efa ela be. Ary ireo ray aman-dreninareo ve mbola any daholo? Mbola nijanona tao Antsatsiresy izay dia efa maty ireo ray sy reninay. Ay, vare. Fa tsy aleo ve manaraka indray toizana ny resaka e. Ndeha sakafo amin'izay aloha sika mianaka. Ka za koa zany efa noana. Lozako marina dia nandainga tamin'ny Lanto. Tena efa lehibe marina izy ka efa manomboka misikotsikotra. Na ho ela na ho aingana nefa tsy maintsy lazaina aminy ny tena marina. Dia mbola tsy fotoany ve zao e? Tena mankarary ny lohako koa ny fieritreretana izany zavatra izany ka aleo aloha eritreritra tsara e. Ho lazaina aminy ihany ny tena marina. Dia ho aiza indray hoy sika valomena tany ty vakansa ty ry ato? Tsy aleo tokoa ve any ambanivohitra aloha e? Zara aza fantatrako. Nen'ny ankizy sasany mantsy efa nandeha antsika. Raikitra ary zany e. Andao lazana ny ankizy. Andeha any Antsatsiresy hoe nareo ry Lanto? Eno andray izay valomena tapina manao tsy mifakafony miala voly mandritra nyty ray volana amin'ity andro fialan-tsasatra ity. Ay ve. Fa hono ary neny to? Fa maninona vetivety teo ianao no malokendrika tapoka teo ka? Tsy maninona ary Lanto fa te hilaza zavatra mikasika anao izay nafeniko hatrizay Zavatra iny ary neny to? Lazao fa meno e. Ary aza taitaitra foana ianao ry Lanto raha mandre izao tantara izao Voalohany aloha anaka dia za tsy raha vavin-Rasendra reninao izany. Neny to? Zany ve? Eny e. Tsy misy roy mpihavana nifandraisanay eo amin'ny lafin'ny fianakaviana fa mpiara-mianatra ary tena mpinamana amin'ny fampizarany manta sy ny masaka izay. Andray ry neny to? Tena marina ve zany e? Zany no izy ry Lanto
Ankehitriny tsy hitako tsony izay tsy ilazananao an'izany. Efa lehibe ianao zao. Fa manaraka izany aloha dia holazaiko aminao koa ny tantara fofon'ireo ray aman-dreninao e. Mihaino ka. Na tonga nay telo menadao tonga teto Erivo. Tao Emeritsetosika no nisy ny tanànako. Toerana nevin'ireo ray aman-dreniko izany tao e. Araka ny efa nilazaiko anao dia kilometatra maromaro mialoha Emeritsetosika misy Antsahatra-Resy. Fa izany tsy nasakana ny sendra rerinao andrato fianarana mihitsy. Teo amin'ny tanànanay mantsy nisy ny sekoly naran'ny sendra. Ary iray kilasy tao izay hatramin'ny taona voalohany mihitsy. Dia niara nifindra kilasy foana izany nareo? Eny araka. Niara afaka CP koa aza. Dia mamarery ve ny manavatsavy eo alaviran-dalana io isan'andro? Nisy enina menadaty eo zareo e. Tapakandro ihany moa fianarana tamin'izany. Miditra amin'ny 7 maraina dia mirava amin'ny 12 sasany atoandro. Koa tsy vao maraina be ve izany zareo dia efa miala ny Antsahatra-Resy? Tena olona tia fianarana tokoa izay reninao izay Rolanto Ka na izy rery aza ny vehivavy tamin'izy enina menadady. Tena vonona foana izy. Vao maraina tokoa dia efa miainga ny Antsahatra-Resy ry zareo. Amin'ny 4 maraina. Satria raha izany dia tara ny ora fidirana taty Emeritsetosika. Raha ny ankizy ankehitriny ve ny sendra ny zandry ny ento? Angamba be ny tsy matody fianarana ka. Marina tokoa aloha izany e. Fa toizako ihany ny tantara e. Mihaino ka. Nialehibe teny izay. Dia feno 12 taona sendra no nifankatia tamin-dre marainao. Dia teo nanomboka ny tantara Rolanto. Aleo aloha ka toerana tsara no izako azy ka. Manina tokoa moa raha eo ambony fandrinana ny tono mitantara e. So visa leo amin'io seza mafimafy io mantsy. Izay indrindra mantsy. Ary ome ondana aloha ekinako eto fa tsy atoritory akory ny tantara aminao. Andraso ary e. Ray tanàna tao Antsahatra-Resy sendra Sindrema. Olona tiany dia tiany. Nisy olana nefa ny fiarahan'izy ireo satria ireo ray sy renin'izy roa dia olona tsy nifankahazo hatramin'ny fahatanran'izy ireo mihitsy. Tsy nahasakana ny sendra Sindrema tsy hifankatia nefa izany tsy fankazoany ray aman-drenin'izy ireo izany fa dia mifankatia izy roa. Mba lalina koa izany ry neny-to. Tena lalina ary nandetika ny sendra Sindrema tokoa. Nefa na izany aza tsy nampiotsona ny fony izy roa izay efa nitambatra izany e. Nenjehana, nokapohina sy nampiororo ny sendra Sindrema fa tsy niova mihitsy e. Niara-nianatra taminareo koa ve dada tamin'izany? Ka. Rainao ange niasa tany nataony. Nandeha teny ny andro sy ny volana sy ny taona. Vao maika niana fanavainy fa nenjehana sy fampijaliana ny sendra Sindrema ka niteraka fanapahan-kevitra tao amin'izy roa kely izany. Dia niala tao Antsahatra-Resy ka mipetraka tao aminay tany Emeritsetosika izy roa kely. Dia tsy fantatra ireo ray aman-dreniny hafa izany fandrosirany tany Emeritsetosika izany ka. Inoko fa tsy fantany aloha e. Fa teo amin'ireo ray aman-dreniko nisy olana kely ka nahatonga nay niala tany raha vao nipetraka ray volana tao aminay fotsiny sendra Sindrema. So ihany fa nisy ny anadahy mama izay tompon'ity trano ity taty Antananarivo. Sady tsy niteraka izy io dia ndroatra nandeha taty izay 3 dahary ny angavy mafy any Dadato mba handray anay. Nalaiko Dadato. Dia hatramin'izao tsika mipetraka ato amin'ity trano ity izao. Dia 5 volana tao aoriana tongavanareo taty niteraka? 5 volana katroka. Sery neny-to e. Fa misy zavatra izay saika ho lazainy sendra tamiko izay ho aho. Nefa vao ilaza izy dia toa tsa. Hitako tena tsa mihitsy e. Ary miala eo amiko izy avy eo. Dia tsy fantatro mihitsy Rolanto hatramin'izao mbola lasa ny amin'izay foana ny saiko. Ary ny zavatra ray mahagaga koa dia izao. Efa taona taorian'ny nipetrahanay teto dia tena nahagaga fa tapa-kevitra sy tena may ery niverina tany Antsahatra-Resy indray sendra Sindrema. Fa inona hono ny antony? Dia tena tsy mazava amiko koa izany hatramin'izao e. Nefa izy ireo dia nilaza fa tsy hitondranao. Fa nahoana izy ireo nanao an'izany ka? Dia nisy zavatra nafenin'izy roa mihitsy Rolanto izay ny fandresako azy. Dia tsy tian'izy ireo akory izany matoa fony mipetraka taminao? Za aloha mahatsapa fa tena tiany ianao fa antony hafa mihitsy ny tsy nitondrany ianao e. Sa ve hoe matahotra an'ireo ray aman-dreniny izy ireo e? Mety ho izany mihitsy.
Ary nenitony laza fa maty dada sy neniko izay, ahoana no alalan'ny nenitoany izany? Ka talohany nandehanana izy mivady dia nilaza hoe tsy maintsy hiatrika fijaliana sy fanerena isan-karazany izao izay ihany. Dia nilaza tamin'izy ireo aho hoe maninona moa raha tsy mandeha any. Tamin'izay anefa dia nifampijery tamin'ny endrika malahelo dia malahelo sendra sy Ndrema sy Gondra vitsy. Elaela vao niteny Ndrema hoe tsy maintsy mandeha miverina any Antsahatsiresy izay fa dia izao lanto kely. Tsy nahita nilazaina intsony aho. Dia lasa izy mivady. Ary hatramin'izao tsy niverina intsony. Eny e. Atao hoe nandainga taminao ihany hatramin'izay ka asa na hanome tsiny ahy ianao lanto. Tsiry nenitoa, tsy manome tsiny anao ah. Ianao aza mba lany mondrikery tamiko, nandany ny fahatanorana tamin'ny fikarakarana ahy. Efa vonany ho any Antsahatsiresy izay ka mba omeo ahy raha sitraka ao ny sarin'ny dada sy neny. Fantatro ny tianao atao anaka. Ary misaotra anao aho fa zaza malalatsaina tokoa ianao. Tsy maninona fa omeko anao ilay sarinay teloday. Andao amin'izay tsika tory ny nenitoa, sady efa mety reraka kosa ianao e. Dia hijanona firina aty-tsika izao ry lanto. Tsy aleo ve raha ivolana e? Dia tsy ho any ambila le maitso indray izany tsika. Asa, sa hoe herinandro nandehanana any? Dia ahoana ny hevitra ratsy ony amin'izany? Ary tena vita tsara be kosa ny lalana ty izany a. Efa kely izany sika izao dia hiditra any Antsahatsiresy. Dia vitanao sarisary tokoa mantsy ry lany ty lalana izorantsika ty a. Iomezanareo mantsy a. Io ilay anara-tanàna Antsahatsiresy. Dia hiditra any Antsahatsiresy sika izany. Antsahatsiresy? Wow! Ay tena vita tsara be kosa ny lalana tiako. Tena efa mivoatra izany lahy. Tsara be lalana makaty ambanivohitra e. Misesy tandray a. Dre, fananinona koa ary aho zany. Ohatra ny fanina be izany. Marina e, ohatran'ny hoe fanina be izany morako izany. Ohatran'ny hoe sotro toaka mihitsy. Way, Andray, tena tsy voatanako intsony izany fambolena izany sady mandeha mafy be koa ty fiara. Mandeha mafy be ny ady izany e. Mahazo lalana tsara sy malalaka mantsy aho. Maninona ary aho. Way, sarety io, misy sarety io. Aiza ary aho zany. Fa ary toa mainy fiarako. Lanto. Aiza lanto. Aiza lanto ry zareo a. Andao hitady asika e. Izy ireo sisa ny tseto. Fa lasa izany malalako e. Lanto a. Lanto. Dia izay nilazaiko anao izay no izy ratso. Sarety mitarika omby. Tsy fantatry izay fiviny. Ianao a. Ary ny zavatra nabagaga dia vao tafiditra tao Antsahatsiresy ny fiaranay dia tsapako toy ny hafahafa be izany a. Ohatra ny za zany nitondra ny fiara ary nandeha mafy koa ilay izy. Mahagaga tokoa izany se. Tena mahagaga ho a. Efa adiny firy izany no tadiavanareo any lanto. Efa elaela ihany e. Fa zany la niaika dia niantso aty amin'ny siavy hatrany satria polisy misy. Andao ary hanomboka ny fikarohana sika e. Ny andro koa ty efa miariva. Brigadier. Savo daholo any anaty kirihitra rehetra any a. Ianareo efa da avareto zany fa izay eo aty atsimotsimo. Ien commissaire. Tsy rajo a. Toa tsy te ino azao saiko e. Okizay aja okizay e.
soaraha reo sy amin'ity ranomaso be ty ka ho sahirana io papasoma rajo ataovy amin'ny siany toerany eny e mafy tokoa aloha zao mamoy olo tiany zao nefa atao ony ka tsy mboketrany ve ty akaikiny ty e izy tokoa io ary miparitaka be daholo reto zavatra ato anatiny ary nahoty izy ny tsy may tsy misy kianina mihitsy nefa ty ao ampifolo lanto foany ty tao anaty fiara nefa ty lanto mahay kila tsy misy ijerena azy tsony mahagaga ohatry ny hafahafa zao ka de inona anao to rajo inona moa fa tsy nitondra azy any amin'ny ray aman-dreniny ny andro koa ty efa mandroso ho ariva andao aloha hijery zavatra ao anaty fiara hitondrana azy e mandehana fa leo hipetraka eto fa tena torovana tanteraka zany ka lasa vetivety ary tena tsara tareto azy mihitsy ty reniny lanto ty amin'ity sary ty ka inona koa raha mitondrany amin'ity sary ty taty anao ahoana zao ny fahatarany etoany lanto aja fa nakaiza le fatin'ny lanto teto dry fa lasa iza tokoa tsy hitany sevy izay nibata azy teo e tena tsy hitako mihitsy ka fa afy ty toerany ty raha izany rajo de inona anao tao e ela na polisy afa mbola tsy nahita sy nanatika toe-javatra toy izao rajo ty ahoana ry ze mitonisa e ka hitony ahoana raha ny andro ty mialina fa andao hiala amin'ity toerany ty aloha fa tsy misy zavatra ho vita ao anaty aiziny fa inona koa re iny nofoko teo iny e marina tsy tena tera-tsemboka be mihitsy nofo ratsy le izy teo de voamaly ve lanto ny nandeha de na nofo ratsy be azy miaran-doza hono ry lanto ary nyrehetra ny fiara nitondra azy ireo tsy teheritreritra n'izany fa aleo hiarina eto am-parafareto ka iza kosa ny mandondona voamarain'izany aleo aloha vahana de zay no izy raha matoran'orona za koa angery izy mirahalana ny nofo ratsy nofoko fa niaran-doza hono ny fiara nitondra lanto marina very ny ento zany namonjy any lanto mahafony any efa tsy nahavonjy azy mihitsy fa mainy ny afony izy tena hafahafa ty fandehan zavatra ty ry zareo inona no atao ratsy ohatry ny mieritreritra zany hoe to misy hery maizina amin'ity toe-javatra ty ka ratsy zany ve de anjavony le razana may de amin'ny otsahatsy resy io no misy an'izany misy hery maizina ny atsahatsy resy raha ny zava-nisy rehetra ny jerena ny fisian'ilay sarety tsy hita fipoirana nefa aveo koa tsy hita izay nanjavonany ka zany anio nahoana koa hiajany tsy nanina nefa samy teo anoloany sy lanto tsy naratra fa torana fotsiny mainy fiara tena nidedaka nahoana no taty ivelany somary lavitra ny fiara no nisy any lanto tena may kila farany nahoana koa no tsy mainy poketra ny lanto de anao ny fanady adiana zany ianao tsy maintsy hiverina ny atsahatsy resy anao ny fanady adiana hiaraka aminao rajo aza ahoana tsy kilalaon-jazy ty sady ny fianaranao koa atao ahoana ary inoko fa tsy avelan'ny papa sy mama am'izao ianao tsy rajo tsy maintsy miaraka aminao olo ty eo ange lanto raha oatra aloha de avelao andeha hiazy de ahoana no ataonao raha matoran'oro mivavaka ho anareo Andriamanitra ny hitantana ny dianareo mahita azy fahamarinana misaotra tompoko ary aloha andeha am'izay zay roa ndeha ary mandra-peo ny nitody aza mitomany zao ny moa mandra-peo de soavadia
aiza ny nanala ny akanjoko ary nanolo an'izany an'ity lambahoany ity. Hoatray, reto akanjo ny zava-boary manoloana marina. Faiza tokoa moa ty toerana misy aty e? Aleo tsangana dia hivoaka ny velany ihany. Hoay e, haritrano falafa kely ka io nisy ahy io. Fa tranon'iza koa io. Ary tena maningina be tokoa nke izany e. Dia ho aiza zany zao? Ohatray, ohatry misy mibitika hoe mandehana mianatsy moka. Eny hanao inona tokoa moa e? Aleo mandeha. Voamaika akanjo izany voaritany masoko izany. Ary misy rian-drano koa eto izany a. Ohatray, misy lava-bato lehibe ty anoloako ity. Ary toa misy hery mandresika ahiditra ao koa. Aleo ahiditra e. Latabatra vato lehibe ty. Ary ino io zavatra lavalava kely eo amboniny io? Andraso hoe anatona akaika. Hoay e, toa hazo lavalava kely. Ary tena maranitra be ny lohan'izany a. Anizy ty? Ay, hoay, aony ty. Aony ty ho ny eritreritro anankiray. Entiko izany ty fa ary andeha eo amin'izay aho any an-tanàna moa. Ary ohatry lasa matanjaka be izany angiahy e. Misy hery be izany tsapaka ato anatiko. Io eny ny tanàna. Mahafinaritra ery ny mitazana azy ety ambony ety a. Voahodidina hazo mateviny ty izy. Rian-drano lehibe no atsinanany. Misy tafo ireo e. Andraso hoe isa, uma, telo. Ary aleo amin'izay amonjeny. Ary ohatry ny hafahafa nge izany olona rehetra mifanenamiko izany. Tsy misy taitra mihitsy ry zareo mahita nefa vahiny a. Mijery miserana tsy taitra dia mihodina indray. Fa mifiry ary izao e. Ohatray, tsy hitako ny famantaranandroko. Ary maninona mora angara tonga dia ny lalana mody any Antananarivo no asiako olona. Nefa moa ve tsy vao nahitady an'ireo ray aman-dreniko raha mbola velona soamantsara izy. Izay rangaha no ataoko aloha. Ary izay trano mifanandrify amiko amin'izao diako izao no hododoniko ka antaniako. Dia hiditra no mikatona tsy toy ny any rehetra hitsy ve izany e? Tsy miova amin'izay efa nolazaiko a. Aleo tonga dia dodonina mihitsy. Mandroso. Tonga dia mahazo mandroso a. Manahoana no tompoko? Manahoana ianao anaka? Ary mipetrapetra? Misaotra tompoko. Tsy izany fa mba saika anontany ianao aho hoe moa mahalala olona tsoina hoe Rasendra vadiny Rima ve ianao tompoko? Zany Rima izany aloha dia efa maty efa ely. Fa Rasendra ny sisa velona. Fa iza moa ianao anaka raha tsy madiso? Zanany tompoko. Zanany ianao? Eny tompoko. Ary aiza ny misy an'io Rasendra io azafady? Ilanto ve ianao? Eny tompoko. Fa zany Rasendra anaka. Andray? Fa inona ny antony nahatongavanao aty? Tena ianao tokoa ve ny reniko? Eno a? Maisamaisana koa ato izany ka tsy dia mifankahita endrika isika. Fa nahatongavako aty dia hitady anareo ray aman-dreniko. Lanto a. Mandehana miverina faingana any Antananarivo ianao. Aza mijanona eto akory. Hiverina any tokoa. Fa mbola te resaka kely aminao aloha. Tsy anaka. Tsy tiako sao anao ohatry ny ataon'ny taranaka tsahatsiresy ianao anaka. Fa nahoana tsy anao? Zanaka tsahatsiresy any ahy e. Jerenao efa tia tanako ty le azo maranitra tsy misy ho azy. Loza marina. Nanenenako. Loza. Mama, aza miakoaka amin'ny tomany io ianao e. Mo, tsy tokony ho fifaliana aza zao fiaonantsika zao e. Eny anaka. Tokony ho fifaliana tokoa.
Saingy tsy faly aman-dre fa ianao koa anao toy ny ataon'ny taranaka sahatsy resy. Ka tarana neny aty Ino ahy fa aleo ary aloha andery mama. Nefa tsy maintsy mbola hiverina hitondra zavatra ho anao. Zay fa mandra-peo mama. Zay dina ataoko teo zay koa zany nataony mama raha nianatra teto Meritsetosika izy ireo. Hafitra kosako. Tonga eto Meritsetosika tokoa aty. Vetivety ihany nanalako azy sy atsatsy resy. Aty amiko koa moa tsy misy na ny ariary aza atao saran-dalanako. Ny fitafiako aza lamba ho aly kely ty fotsiny nefa ny andro ririnina. Dia andeha tongotra ihany ve ahy sa manofa fiara dia any an-trano efaina ny vola. Aleo rangahy zay no atao Ohatrany mangovotra zany ry rajoka. Ka eo asaina mihinan-kanina tsy mety. Ka tsy mahatelina mihitsy angia. Dia ahoana zao rehefa andeha tongotra isika satria manomboka eo amin'ilay nahavoanareo tsy maintsy nitsofoka any anaty ala isika. Ka inana ihany angia fa aleo mihitsy aloha rehefa avy eo ka. Raha mpitsy vao maraina tokoa mantsika ny miala eto Meritsetosika hamonjy an-tsahatsy resy. Afa-po tamin'ny fanontaniana ny mponina eto amantsy. So mba mety misy mahalala ny tantarana tsahatsy resy izy ireo. Nefa dia ny ala maina. Aleo aloha akaina tsara rajo. Hiatrika ady mafy zany ko. Makaina tsara tokoa aloha fa andeha ho atsy amin'izy efa-daha aloha zao. Lanto Ninto manahoana ianao? Ary maninona koa ny vandravandranao mafy toy io e? Lanto ianao tokoa ve aloha io fa Everinto fa izy ary ary azafady idirako fa mangatsika be azy zany ka. Mangatsika ianao? Mare atsika ve ianao? Fa nahoana raha ny Everinao fa tsy are mangatsika? Andro mamirifiry be io. Ary andeha sasako aloha andrikako io. Tena manonofy mihitsy aza ao andraso tena marary. Voatsongoko mafy ny tenako. Tiako zany fa tsy manonofy Ninto. Ary toa mbola mijajirika eo ihany ary ianao. Fa manina ianao nitaitaitra toy io Lanto manatona aty aloha ianao. Endry Ninto. Kay fa maninona koa ary antsongonao mafy toy izany? Lanto mipetraha ianao dia tantara ho amiko taiza ianao? Tany atsatsy resy aho zao. Lanto tsy ianareo valomena damo niaraka? Ay tokoa moa. Marina zany. Miaran-doza ny fiara nisy ianareo efatra mianada. Maikila ny fiara nihaja. Ary ianao koa may tamin'izany. Aza miteniteny foana ry Ninto mahay ahoana koa. Ary izy telo da nisy naratra? Toa tsy nisy ka. Ko nahoana noho izarery no maikila ka? Iaja sy le komisera zokony zao lasa niverina ny atsahatsy resy ny tady ianao. Fizanany fotsiny ry zareo zany ko. Fa misy sakafo elo ary Ninto fa tena noana be zany sady efa te atoro koa fa vizana be mihitsy. Dia iza aloha no nanatitra anao taty Nisy olona nitondra fiara izay niantra sy nitsetra dia izy nitondra taty. Raha noana ianao dia andraso hividianako sakafo masaka fa za anga nahandro akory tsy mahatelina. Marina raha mahita tolo mihitsy toa tsy te ino nefa zavatra misy ty eto ambany masoko. Re niaraka taminy laza fa maikina izy anefa ty tsy marary tsy marokoditra sady otra ny laza hafahafa zany. Toa tsy Lanto le malefadefaka fa toy ny lambo enjany zany ny fijiko azy. Tena Lanto nofo amandra marina fe io ny saiko ray manaiky ny ray kosa manda. Ino zany zavatra mikasoasoaka zany? Aleo ay salobina aloha. Tena matahotra zany.
dia ahoana zao ratsy a inona moa fa tsy toizana amin'de tongotra ny lalany ny efatra vaky tsy nisy vao maiky zao ry aza ampisisika iroso a teto mihitsy ilay toerana nahavoanareo teto aha vao ioatra kely nio plaky misy soratra hoe Antsahatsy resy io e midika zany fa eto koa ny lalana andoro zalahy reo fotsiny andeha tongotra amin'ny lalana mbola tsy nizorana koa lasa zao hoe vonoiny tsara fotsiny fiadiana rehetra okay se fo jereo fa tsy nandeha adiny firy kory sika dia efa nahita tanàna eto zany no Antsahatsy resy aminy izany mahalala fa andao hiditra ny tanàna dia antaniny mponina ratsy tsy tsapana otony mihafahafa be reto olona manodidina atsika reto ma olona miavonavona be daholo sady reo anke sady fijeriny atsika enday reo manao zavatra aza nametraka n'izany mihitsy ary mijoro vandravandra mivotirika ohatrany hafahafa reto mponina Antsahatsy resy misy dikan'izao mino ahinareo ohatra mampiorokoditra no mijery an'reto izy rajo dia izy amin'ireo no mba hampiditra atsika hatrano ino hoe no afa-tsy isy eo e fa ndeha atao dia izao ahoana miverina ny meritsetosika ary manafatra polisy maromaro ao anampy atsika tsy amelako raha tsy mahita ny marina rehetra dia hiverina andeha tongotra indray ve tsika atanjao tsara ny fery zany ry sady efa vizany mandeha fiara orivo e ary landray tia ny andro tonga indray amiko mitaotro ny orooroko tsy haiko fa manjary matahotra ny lanto zany tsy mahajery ny masontsony izy manjary lasa mivandravandra be zany ary mbola tsy tonga foana koa izy raso hoe am'raiky ambiny folo ralina zao nanomboko oviny lanto no mivoakalina sy mody alina dia tena tsy mazava mihitsy sasatra ny manoaka aty nefa tsy mety mahita tory akory izy lanto ilaiko indray ve izy nefa atahorako nizay fa to mitady ho avy indray za toromaso zany efa reraka loatra koa andrikaiky io dia lasa indray lanto fa alina ny andro manjary tsy miraharaha tsony izy ary so dia mba tsy lanto ary iny fa misandoka fotsiny alina dia tsy reko ny natongavany taizy izy niditra ny trano nefa talohany natoriko ny ho idiko mafy tsara inona re nataoko manoloana an'izao toe-javatra mampiororo aza hoe ary maninona raha andrasako eto mihitsy izay atongavany lanto an'io tsy ala atao amin'ny efitra fandraisam-bahiny ato hiandry azy sivy oralina izao nintoa maninona raha ny ampandrina matory fa tsy miforotra eo amin'ny sezalava eo ndry lanto azafady fa taona naitra nintoa andeha atory tafandrimandry nintoa lanto leo amonjy ny efitranoko ingana ino ny ty hita masoko dre marina ny feoany fotsiny no izy ty poziny manao akanjo fotsy lava be ny volony misarakorako
ny masony mivotirika be. Ray ampio Andriamanitro lozinina rety e, de taiza koa no nidirany. Tena lolo iny ka aleo asiana fandorana fatobolo. Aiza koa efa nipisy e, anapahako ny voloko e. Aiza indray ny ety ary amin'ny efitra fanjairana ary marina mafy raha andeha antsony aso ahita azy eo indray. Ongotsongotako eto ty voloko ty ka aiza ny sisy aleo reo. Soilany fa ny avikasika tsy miala eto. Tena manjary zatra mandeha tongotra tsy vidiny aty rajo. Efa mimany ihany koa fa tsy aiza iseho atsatsy resy manomboka soa. Eny e, mantoky ianao fa vonona ka tsy efa fabizana sy voko daholo ve andao mizery zalahy hiditra amin'ny tanàna atao andro ety any koa mangina dia mangina izany tanàna zany. fa anginana hafahafa. Rajo iny misy raha mato mitsiritsirika. Andao anatonatsika io. Dao manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Saika mba anontany azafady e. Aiza ny filopokon'olona eto aminareo eto? Raha zany nareo de miverina any amin'izay nevinareo aingana dia aingana fa tsy mijanona eto. Azafady tompoko tsy olon'olo-polo zao manoloananao eto zao fa polisy hitadiny marina eto amin'ity tanàna ity. Fantatro zany e, fantatro saingy fitiavako anareo no androako anareo hiala eto amin'ity tanàna n'olon-doza sy romotra ity Olon-doza sy romotra ahoana raha matoty e? Eno a? Ka rehefa be mokondona nareo de mijanona e. Zay fa hiditra ato an-trano koa. Azafady re tompoko, mba omeo fanazavana kely zahay so zany tokoa no ampihemotra anay hiverina. Sao fotsiny e. Eny tompoko. Hiady amin'ny asa ny maizina nareo raha hijanona eto. Maizina? Zay zay fa lasa ka. Ahoana zany rajo a? Mampitahotra fotsiny indra matoy iny e. Ary so de misy arena sarobidy ary amin'ity toeran'ity de arovan'ireo mponina mafy ka izany no mahatonga azy ireo anao toy izany. De asa ry ratsiko izy mahalala an'izany. Zao ahoana? Andao hitady toerana malaladalaka tsy lavitra eto sika mba hitoboitsika de arahana maso akaiky izay ataon'ny mponina eto. Ngao ny ray ariko. Rajo dia ahoana ny momba lanto e? Moa ve ato amin'ity tanàna ity sa aiza? Fa ahoana ny finoanao e? Maty sa velony lanto? Tsy fa zao e, betsaka ny zavatra ho fantaritsika eto. Mahandrasa fa zamaika efa miketrika zavatra betsaka. Tena be mokondò mihitsy ireo lehilahy reo fa inona tokoa reny anton-diany e? Tsy te ahita raha mandrika marina ary ny ambilanto zanako ahoana te andeha ho any Antananarivo aho de izao mihitsy ka. Nefa ny fomba ahoana no avitako ity tongotra eto mankany Antananarivo? Inona tsy zaka ny eritreritro sy ny saiko ny zavatra tanterahany ankehitriny. Zany ny antony tsy nitondrahanay sy ndre maso taty. Tre mavady malalako indrisy ny fanoherantsika ny zava-panaona tsahatsy resiny namonoana anao. Nanao izay ho afaka ihany koa na dia tsy teo intsony azy izy e, satria vao maika nampitroatra any natao tamin-drema. Nefa tody miady amin'ny vato ka azao misitrika ato amin'ity trano-bongo ity sisa no ataoko ka te ho any arivo ho any amin'ny zanako. Te ho any arivo e, ho any arivo Rajo, enonao ve zany e? Enoko tsara zany fa zany kilopaka ianao e. Ata tsangana faingana ianao fa misy andehan'olona manafitra zany. Angana Aiza ny tia marina tsy fantatra hoe iza na iza. De aveo anapoahako nyty basy ty fidanitra no ataoko. Na
ombony tetika andao arahana amin'izay ry zalahy misy namatsika maratra ngery ratsy hoe zao e ahoana janona ny vadaha miaraka amin'ny maratra ny sisa manaraha raha mbola misy ny toy ireny dia tifotra avy hatrany sofo andao amin'izay e nitsokanena varatra ty ry zareo andao e toananjavona daholo izy rehetra nefa oatra ny fokon'olona mihitsy angeny natazanako azy rehetra teo e tarakelikeo sika vao nanintsika azy ireko move tsy miakandrefa nato ny tanàna natsahatsy resy zany indrindra ary nivoaka ny tanàna ngery zareo raha izany e aisa no alalanao izay tentiny ihany e matevina loatra koa ty aly ty ka sarotra hitadiavan'olona ny andro aza mazava tiany ampifanenjehana tenika andao aloha amonjy andry zalahy sika e avy eo mihevitra izay ataony ray tsy dia nantsy mihitsy io boribory io ohatrany hoe vy maranitra e zany tokoa jereo tsara ny ka zao a sa misy sika mailo tsara daholo ny raha nahita reny trangan-javatra aliny reny vavavo reo oka sika tsisy tokatokana fezo tsara ny ratra ny benja dia andao hidina ho any an-tanàna sika rehetra andao mangina dia mangina izy zany nefa raha amin'ny ora toy izao tokony efa ho taitra daholo ny mponina eny e dia inona moa zany no ataontsika ratso eo indrindro sika izao hitetin'ny varavarana tsirairay sika fanakaiza daholo ny olona tety no trano sisa mijoro e tosisa ahoan'izay azafady indrindra tompoko fa manelingelina vao maraina saika mba hanontany hoe lasaiza daholo ny mponina eto ary maninona no enao sisa no eto tanàna tsy haninona anao nge zay tompoko fa te hahalala ny marina fotsiny lasa ny andavabato daholo izy rehetrareo e za rery no eto satria tsy hohanina oviana oviana fa nahoana ianao no tsy hoany satria fa valoko daholo ireo mponina eto e ohatra ny hafahafa zany ty raha matoty tao manan-javatra fenina fa aleo ampiasaina ny fanontaniana raha azonao atao tompoko dia mba lazao amiko ny antony mahatonga zany fifankahalany zany namono vadiko daholo izy ireo e ary nanerehanao ny tsy tiako atao sady zavatra tsy tokony atao inona zany zavatra tsy tianao atao zany mamono olona mandatsatra tsy matahotra e tsy matahotra ny teny an'izany tsony tsy matahotra vonona ny zakan'izay atao amiko koa toy natao tamin'ny vadiko tiako zany hoe mpamono olona zany zany indrindra vao ozy namono olona andatsatra ho an'ny mpanjaka mova efa valo mponina eto koa nareo tsy maintsy hijoro anentsika azy ireo zahay amin'izany zavatra ataon'izy ireo zany vonona hiaraka amiko nareo amongotra azy ireo koa taitra venao mandre an'izany teniko izany satria hoe vehivavy sady efa antitra andraso vetivety fa sao ihany sika dia ho any amin'ny lavabato ary mbola tsy mivoaka foana le ramatoa tsy tsapanao hoe ohatrany niova ny endrik'ilay ramatoa izay nanjombona teo ohatrany lasa mirana iny fa nivoaka ny varavarany ohatray fa andao amin'izay tena niova tampoko ty ramatoa ty misy olo-akanjo izy nataony randrana tokana ny volony tsy akanjo mainty mirebareba ny nanaovany ary iny dia ny tanany azo lavalava ary maranitra be ny lohany andao e andao ohatra fa tsy ilozanareo rehetra mijery ahy eo fotsiny andaoko tario ary ny lalany e andao ary tena mbola tsara tareky ty ramatoty izany fa ny sarona taozany atsaran'izany ary lasa matanjaka toy ny lehilahy izany zay tonga sika io le lavabato io dray misy an'izao koa ty zao mila mailo tsara miditra ao tao ny tranon'ny mpanjaka teto taloha dia misy hevitra maromaro ao
zao mitondra faniro fa maizanao a tao azy arao fotsiny tena hoaitsy zao averiko indray mailo tsara mailo tsara zany fa misy feo miresaka moramora ao amin'ny efitra fiaonana ry zareo efitra fiaonana eno ary tsy mana-po zao fahatongavasika zao ka aleo tapohana avy hatrany azy avy teta kako ifoty varavarana be ty tena mitombo andaty raha misy zeo daholo izy rehetra aza misy metsika anareo rehetra fa basy tsara fahany tetany fy avaritra efa hatramin'ny voalohany tsy nekeko ny fandatahandra ataon'ny taranaka tahatsy resy tsy ekeko karahatsy vita ty tsy mpanoana taisy reny tsy raraho tsy lazainareo fa tonga reto polisy reto isambotra anareo rehetrareo sanaty sanaty hoe ary anofo nareo polisy raha mieritreritra ty sambotra reny foda io raha tonga maty ty nanapahanareo iny basy iny dia tsara matikotra vaoaka vetetika rehetra mandakan'izay va isy raha manikany olom-boaozy lianja ahoany zany raha matora sendra ao e après mipaso ahitadoza marina mihitsy zany ny sandro zao ampiasaina miomana ary nareo rehefa ampitana aminay tonga koa zao fotoana maliko natao tamin'ny jefa fady malalako alefazy zay alefa zahay andao ianakirona tsaranika hayro zana ady amanay tena tsy misy retokonina tsatsy rehetrarehetra alefasiko amizera Ano fa mba nianatra ny ady aka mba afaka niaro tena tsara ka ary tena mahaliana be reto poniny reto zany ka ary izy ny raha matoty eo kay ao tsara zay fa mbola mitsakana miaraka amin'ity azo kely maranitra tsy ho verivery foana fotsiny lesy ny fotoana ny anarako ny ady zany ray ary zany ko tatazo votsary zay oe marina reto ray misy telo laby izao aizary raha zoky am'izao zany ary mialanonareo kay voa marina tena hoany tamba be le zazara kely ry zany mialaoly rehefa manao tamba be eo miala ny daholy inona inty miala votsary zay ka zay oe zany fahaizany de raha matotila ty fetapetaka daholo ny takana ny tototry zany ty de tsy raha reto sady raha roatra makaina kely ataoko mahita daholo zay fendra eo ary tsona niny ianao ao manana fa ndao fa be mivititsika tsy tena ratra be akory satroky sy ny fiako ratra kely atao fa aiza iady am'izao aza hita fa kamaratra be ny zandriko tena toy ny fanandrina ny biby olona miady amin'reto poniny reto aleo ilana hevitsy ty ka razo aja tandremo ty saika ratsy ny marina tena ndao ialeto fa tsy ahatohatra ny reto mihitsy sika ka andao tena zolory raha sady saika maratra avokoa ny namatsika rehetra zany andao tena niady amin'ny heron maiziny tsika marina andao tokoa iala fa tena de volo marina no ambadiky reto olona andao varavarana andao iala tena raha iny marina ka mbola tsy nahita toe-javatra ohatran'iny hitako de ho aiza tokoa moa zany ianao raha matora sendra ho any an-tanina rivo ka ho any amin'izanako
andao ary araka aminay ianao miandry ny fiara alefandry zalahany amin'ny foibe fotsiny sika. Fa ono ary rajo. Ahoana e? Dia ahoana ny amin'ny lanto? Eo koa no tena mampiasa ny saiko etoko. Ary so mba misy zavatra fantatro tokoa raha matora sendra ny momba io zazavavy io lanto no anarany. Tantara ho azy ny fandiany zavatra rajo. Karazany filazalazanareo azy zany ange dia lanto zanako mihitsy zany lazainareo zany zanaka hoe lanto? Eno ka ho any amin'ny mihitsy ange io fa nga mbola velo lanto ary any arivo izy. Velona somatsara izy so dia mba tsy izy ary zany. Eno sao fotsiny teniko aminareo ahoana? Ndao ho any arivo tsika dia antsika mahita azy. Sendra tena ianao tokoa ve iny ekia Nora okizay okizay ny ranomasonao fa aizy lanto fa te hita azy ange ny olo tiany sy ratsy matory ao izy fa loza ange ny zavatra ataony lanto amin'izao ry zareo fa ahoana ary ny anto? Nanenenako ry Nora tsy nitantarako taminao ny zavatra rehetra fa iny nitahotra koa ny tena nahazo anay sindrema tamin'ireny nefa kehitriny dia te hananatra ny zanako ka tsy maintsy mamboraka amin'ny zavatra rehetra antso lanto dia ola saiko eto maso eto ny tantara rehetra ary manahoana ianao? Manahoana daholo nareo rehetra? Lanto ianao tokoa ve io za ty fa ho izy indray ary fa inona koa ty mahazo any lanto? Sao no izy ry zareo todika vetivety any aminao alohako misera rajo vita zao fitantarako zao dia iverina any Antsahatsy resy sika sy natao foana tokoa io anara-tanàna io satria ny mponinao dia tsy misy maharesy noho ny hery azony. Ny vehivavy ao aza tena mahalavombo masika mihitsy. Ankehitriny anefa dia lasa tsy ambaratelo aminareo so fa nisy anareo hanampy fa efa tsy matahotra intsony ankehitriny. Matokoa ianao fa hanampy anao zay. Eny ary ao fa ho tantaraiko ary fa iny ela be dia nisy mpanjaka nitondra teo Antsahatsy resy. Entitra sy masika be hono izany mpanjaka izany ary dia nilala ody ratsy. Isan'andro dia mitady piskidy mahay izy ary izay tsy mahafa-po azy dia tapahany ny lohany. Indray mandeha nefa dia nisy izany piskidy gaigla izany hony izay efa nahalala ny tantaran'io mpanjaka io. Nanantona ny lapa ilay piskidy fa raha te hanana hery tsy hato aina hono ny mpanjaka dia manao fanekena fifanarahana eo amin'ny fotokazo iray izy io dia nanaiky avy hatrany ilay mpanjaka tsy nanefa ilay fifanarahana fa fandatsahan-dra eo amin'ilay hazo be midoroboka. Raha ninona? Ka raha n'olona inona tokoa fa vao nanao an'izay fanekena izay mpanjaka dia toy nisy nanainga ka nievaeva teny amin'ny habakabaka. Hafaliana tsy nisy toy izany ny azy. Tsy nijanona tamin'izany anefa n'ilay fifanarahana fa hoe ireo vahoaka sy ny taranaka Antsahatsy resy ony dia tsy maintsy manao an'izany avokoa. Ary ny amin'ny izy ireo olona dia manapaka kely amin'ilay ratsan'ilay hazo ny olona. Izay hazo mahagaga tokoa satria maranitra tsy nodranitiny izy io. Ary raha tsatoka amin'ny tenan'ny olona ka tsy esorina dia mitroka ny ran'ilay olona. Moa ve tsy izany ry lanto? Lanto niondrika fotsiny lanto dia mpamono olona ve zany ty olo tiako ty Akoatr'izay dia nitombo azy ny fananany mpanjaka ary dia nozarainy tamin'ny mponina ary dia nodidininy tsy hisy oatra ny ivelany ny mponina fa ao ihany no mifanambady. Tsy misy miasa ivelan'ny tanàna koa mponina satria hatramin'izao dia mbola mitavana amin'ireo arenana velan'ny mpanjaka avokoa mponina. Zavatra tokana ihany anefa mifady indrindra tsy azo ampidirina ao Antsahatsy resy ny mozika. Mozika zava-maneno? Eny
tsy azo itsofana mozika mihitsy ao Tsahatsiresy a. Mba omerano kely aloha fa maina mihitsy izany tendako izany vetivety. Andraso ary fahaka zava-pisotro vetivety ay. Dia hono ary sendra inona ny antony nahatonga anao sy Ndrema maika niala tety rivo? Ay, moa tsy nilazaiko taminao tokoa Indrinoro fa nitonga avy an'ilay mpanjakana izay nampitahoriny isan'andro ary dia nasainy miverina tany an-tanàna. Farany dia reny izay miveriny ireny ary ny antony nanajanonanay Lanto teto aminao ary dia tsy tianay hamono olona koa izy ary ninonay fa tsy hanao an'izany koa izy rehefa tsy mipetraka any an-tanàna satria izay rehetra manana an'io azo lavalava io dia toeran'ilay hery avokoa. Lanto ho faranana amin'izay ngamba izany fandatsahana izany sa ahoana ho ny hevitrao? Endo mama. Tsy misy fomba andresentsika na Tsahatsiresy afa-tsy ny fitsofana mozika eo an-tanàna Ndrema dokomisera. Dia izay izany no ndeha atao e. Iomana ny amin'izany sika. Sendra tena faly ery mahita anao tonga soa eto amin'ity tokantranoko ity indray. Za koa faly mifankahita aminao indray Ronoro. Etsy ary aloha efa mihena indray sika rovavy. Lanto, fa maninona ianao e? Tsy maninona e, avelao hijanona rery ato. Eny ary raha izay no tianao. Manjary tsy tiako izany ny resaka amin'ny aja. Toa tsy tiako tsony koa izy. Tsy mitepitiavana ho azy tsony koa ny foko. Mandrosoa, ay ve mamy e? Mipetrapetra ihany ika. Ie, fa mba mahafinaritra kosa aloha iny olo tianao indry Lanto Tena tsofitra kely izy. Ay, dia rovintsika no andeha ho any Tsahatsiresy. Ay, ka miankina amin'ny komisera ratsy ihany ange. Nefa ny za efa nalaza taminy aloha fa tokony atao haingana ihany. Dia za koa ve mama mandeha any? Tsy maintsy mandeha ianao e. Mama, aleo aloha aho irery atao ny efitra ato mihitsy e, azafady. Eny ary, sady za koa hidina any amin'ny ovo koa zao. Manao ana daolina nareo aty? Salama tsara zao fa ianao manao ana? Mira nange nareo izany e. Araiza Lanto? Tsy mivoaka ny efitranony aho e. Hono dia mbola mivoaka alina mitady olona lazatra foana ve Lanto? Efa manao izay tratry ny herika ihany anakana anazy ve aza. Ary izany mihitsy nge ny tokony tsy andrasana ela amin'ny andehanana any Tsahatsiresy satria rehefa mipetrapetraka ela eo Lanto dia avy le hery tsy fantatra mampitahotra azy ary manainga azy andeha toy ny nahazo anay sy Ndrema tamin'izany fotoana izany. Mbola tanora fanahy loatra mantsy Lanto ka inoko fa ho raiko tahotra dia andeha. Ary inona ny mahatonga azy mihafahafa be amiko? Na izaho koa aza mahatsapany izany inge. Toa tsy te hifanatritava aminao mihitsy izy. Mety lasa matahotra anao izy na koa hoe sakana an'ilay fanahy ratsy ka tsy hiaraka aminao. Aza hitako tokoa moa ka tsy tia atsony Lanto dia ahoana? Aza matahotra ianao e. Aza matahotra ianao fa hiezaka hanamboatra ny sainy foana. Fa andeha aloha. Andeha? Tsiditsidika fotsiny aho antsy. Ay, ndao ary sotra betsaka ny tsidika iaza. Tsy sosorany. Lanto Lanto! Mba ampivoary moa ianao ao e. Tsy te hivoaka ny trano izany ary mama. Andao ry mba hiaraka ho any an-tsena moa tsika mianaka e. Mba fifaliako angeza ny hiaraka aminao izany Lanto e. Tsy andeha aho Fa maninona mihitsy? Tsy te hahita zavany izany ary toa misy zavatra mampitahotra be ary fivoaka ny trano amin'ny atoandro toy izao. Dia rehefa ala izany ny andro vao mirongatra hivoaka ny trano ianao. So ihany fa eto afaka ny anohitra anao Lanto Mama, toa ohatry ny te hiala tsy te hiala izany Tsy maintsy esorintsika izany Lanto Tsy maintsy toerintsika izany. Esorintsika io lova hafa kely izay lovantsika taranaka io. Mama, matahotra ianao e. Matahotra Aza matahotra izany ianao fa eto e. Okizay zanjanako izany. Tsy fidinao anao tokoa ny eny an-datsandray e. Engain-javatra fotsiny ianao. Afo ireo mponinao Tsahatsiresy. Raha vao kely dia efa ampitondraina ilay hazo misy ery hafa afaka mamono olona avy hatrany. Mangina, okizay. Tsy anina fesika ary mama raha notafady. Mbola tsy fantatra aloha izay zavatra hitranga e. Fa vonona foana tsika isedra. Matoa mbola velonena ohatran'izao tsika ary Lanto Dia minofa tsy maintsy mandresy.
sao dia noana ny zanako? Ie. Andraso ary fa alaiko ilay sakafo efa nomanko anao ao e. Aleo atio atino anjanona ny fiara mindreva tokomisera dia aleo misy mpiambana raha vao miditra amin'ny tanànana Tsahatsirisa dia tsy tia zava-maneno mantsiny ao ninonina ka tsy maintsy mety hisy loza hiatra amintsika. Mibakinao rehetra nge izao no arahana manomboka eto fa andraso aloha hiteny kely amin'ny drala reto azafady kely aloha manomboka eto zany dia andeha an-tongotra isika lalana eo amin'ny adiny 2 eo raha ela inoko aloha fa efa zatra zany ianareo mpitsoka mozika ireo fa isika rehetra kosa oka samy homalina daholo vonono foana ny fihediana fa tsy hay izay zava mitranga. Asa matahotra nefa nareo mpitsoka mozika ireo fa hiaro anareo tokoa izay zato lahareo zay nisy fandao amin'izay Lanto aiza le azo? Ty efa nasainao ny fonosana tsara dia nataoko ao anaty arina taratasy ao. Taon tsara io sao latsaka rehefa avy eo alaiko any aminao any any mantsy. Araiza neny mamy? Ny andrenga efa finosoko tsara dia napetrako any an-tanàny rehefa tonga antsika dia alaiko ny fa maninona tokoa ny fonosana lamba toy izao ty azo ty mama. Izay sindrema nahita ilay sosokevitra io rehetra nandaa tokoa ny andaja-drama izay roka dia nandaitra tokoa ilay efitra satria raha vao raisina tsy mifono ilay azo dia misy herilindra avy hatrany tonga ao anatinao. Anto jereo maniry aza raha tsy mipitrapitra iry to ty anantona anao zany. Mama koa zato te resaka aminy ka zany ve aleo ary anantona azy fa mampalahelo ahiringa iry izy eto aloha tsika mijanona ny mponin'ato mantsy tsy mba miasa fa le antsoina hoe mamboly voky tsy mamboly voky zany no mampifikitra azy ireo fanaovan-dratsy mba hinanam-potsiny. Zany mihitsy misy fetrany nefa ny zava-drehetra. Zao no atao avy eto tsika rehetra dia mirotsaka eo an-tanàna mitsofoka avy aty andrefana dia manomboka eo tsika no mitsoka mozika. Tsy maintsy misy anohitra tsika ry zareo efa naposiny zany fa ny zava-maneno fotsiny tsy ajanona ahitana tokoa izay fanderiny. Rehefa mivoaka ny mponina tandremo aza misy mihetsika nareo fa tsy hitsitsy zay dia ratsiratsy fihetsika eo tifiry ray tamaka azonay zany ny zifo zany efa leo zarikaka efa leo tsy andadratra isony ka toerinay ny ratsy miseho maherilona tronako ty no io ny zala fanotra faty aza misy mihetsika ho fampitandremana iny inona ataoko iny tsy mampanenina akory le vasy famipoko tandremo razo tandremo fa tena noty reto vendrana tsy malala nininindreo aleo tifiriny eo amin'ny tongony le vendrany reto tsy malala zay avoazy jereo nareo nge risetroka be ry draiko misera razo jereo le tampoka vondry setroka be misy zavatra mirehitra ao zany tena eny amin'le lavabatiko misera ary manina raha tsofina mafimafy mizika jereo reto ataon'ny mioka amin'ny tany izy rehetra sady mifomany tsofy mafimafy afelo zareo hoe fa andaotsika hiakatra andao hiakatra iry tapaka voany tena nirodana tanteraka le lavabato mama jereo narenge marina lasa lavenina koa le fotokazo ray lehibe teto reto fa tseto ve zany azo zany teo mihitsy le izy ny naniry andray tena lavenina sisa foana teo tokoa zany no momba niny azo iny
andao amin'izay ary hiverina any an-tanàna sika e. Oe lanto a lanto Naromampa eto aty amin'izay ny azo ny aminao iny fa hodorantsika Iare Lanto fa maninona ianao? Ka ohatrany nisy zavatra nanaikitra fotsiny tongotry teo. Iaza eto hoe masafosafoy. Eo ary eto Iaza ahoana? ka Misy zavatra tiana holazaina very Lanto malalako tsy misy ka. Olom-baovao tanteraka izao fahitako anao zao ry Lanto. Faly ary tiako fa mifampiresaka amiko indray ianao. Zaho avo mihiny fa hery maizina nanjaka teo aminao hatr'izay ka nahatonga anao hanao andreny fihetsika ireny. Iaza Ahoana? tsy tezitra amiko ve ianao? Ary mbola tia foana. Tsy tezitra taminao izany mihitsy ary tsy miova ny fitiavako anao. Ny toko izay efa nomeko anao koa dia toy izany foana. Iaza Ahoana? any ao an-tratrano koa. Tsiaro. Zao ndry jery eo angeko misery sy roa kely ritsy hitako tsara reo ka fa tena miaiky anao Ramatoa-Sendra. Vehivavy bery-po maromaro ny toanao amin'ny toe-javatra toy izao. misaotra anao tokoa aloha fa na dia nanana ny herim-po be toy inona koa nge hanoerana fandatsahandra raha tsy teo nareo tsy ho foana mihitsy reny ary ny fahaizanao nandresy lahatra ampona ka nandorony andreo azy kely ny avy. Sady inoko fa tsy herin'ny tsony izany satria ny fohibeny azy efa levona. Izay kosa aloha dia atao ahoana tokoa moa izany reto mponiny reto jereo azy reto izy malemilemy daholo. Miala tokoa ny raha tsy teo aminy azy. Tena mampalahelo mihitsy. Araka ny hevitro dia aleo izy rehetra hitsakotsako ny zava-bitany io. Ary ianao hiverina any arivo. Hiara toetra amin'ny zanako any sy izay hotarana ny rehetra any Antananarivo any. Mafy tamiko tokoa nge ny sy ny ray toerana taminy hatramin'izay ankehitriny faly tena faly tanteraka. Tena faly tanteraka andreo atoko misera fa tsy hisy levona tanteraka ny lova. Le lova hafa kely. Izany tokoa. Natolotry ny MBS radio anareo. Lova hafa kely. Tantara nosoratany Souza Marie Yolande. Novelomin'ny Ange Nour, Fanny Antarnivo, Sylvia Randrenatoandro. Miaraka tamin'ny Slouf José sy Christophe Rabiarmanana. Nikirakira ny lafiny teknika Mamy Andriamaroniaina.